isaoran'Andriamanitra manome tombonandro ary isaorana ihany koa ireo mpiara-miombonantoka rehetra toy ny gasikera sy spolword izay miara-misalahy amin'ny ministeran'ny mponina izay mihay ny fiainana ara-tsosialy ary fampiroboroboana ny vehivavy amin'ity androandroany ity ary mbola hitohy ny amin'ny alalan'ny fijerena ny masony mpiara-miasa rehetra ato. Zava-dehibe tokoa io hetsika ataon'ny mpiara-miombonantoka miaraka amin'ny ministeran'ny mponina io satria raha ny mpikarakara ny ara-tsosialy indray no marary maso, zany hoe tsy hahita ny mahazo ny mpiara-belona aminy rehefa marary ny maso dia tsy mahita, dia mampalahelo izany ho zava-poana zany ny asa ampandraiketin'ny fanjakana azy amin'ny fiainana ara-tsosialy. Ka etoana zany dia manamafy ny fankasitrahana nomen'ireo mpiara-miombonantoka ireo. Isaorana ihany koa moa ny tale ny ao amin'ny akamo izay nahita ny fiaraha-miasa io ary ny rarina zany dia hanao toy izay ihany koa ny mpiara-miasa rehetra. Tsy voatery rehefa manana etikety na andraikitra ianao dia afaka dia tsy afaka mampandroso an'ilay toeram-piasanao, fa izay kely mba hitanao sy vitanao ho an'ny mpiara-belona indrindra fa ny mpiara-miasa izay mikolokolo ny vahoaka, mikolokolo ny mponina, dia irariana mba anao tahaka ny talen'ny akamo daholo. Ka eto zany izahay dia tianay ny mampafantatra fa ho aparitaka any amin'ny faritra 2020 ny mpiara-miasa any amin'ny faritra 2020 zany mikolokoloina ho jerena maso ihany koa ohatran'ny eto andrenivohitra.